Kolonely Patrick Rakotomamonjy, Madagasikara tsy maintsy miova no nambarako teny amin'ny 13 Mey, tapitra hatreto ny tsy maty manota araky ny voalazany hatrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity andro androany ity arakan'izay fanatsiviko zay dia ny mahakasika ny hafatra avy any amin'ny colonel Patrick Rakotomamonjy no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha rezantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Fitrandrahana harena ankibony tany ho toy ny fanatanterahana ny fampidirana anatin'ny ara-dalàna ireo mpitrandraka ampisera pandaharaha mikasika ny harena ankibony tany indrindra ny vatosoa sy ny volamena araky ny toromarika avy amin'ny Prime Ministre Irina Salama Rajaonarivelo dia nivory teny Mahazorivo ny solotenan'ireo ministra izay misa enina voakasika tamin'izany tamin'ity herinandro ity hatrany. Ka anisan'ny vahaolana lehibe amin'izany ny fanisanana sy fampidirana andaharana ary ampidibolina aingana izany ny fampiasana ny digitalisation sy teknôlôjia izay azo avy amin'ny finday sy ny fifandraisan-davitra. Voadinika ihany koa ny famelana malalaka manaraka ny lalàna mandoa hetra lavitry ny kolikoly ny sehatry ny vatosoa sy ny volamena. Naroso ihany koa ny tokony amerenana ny Institut de Géologie de Madagascar na IGM sady mampianatra no laboratoire manamarina ny vatosoa sy ny volamena hampanaraka ny fenitra iraisam-pirenena ka hanome lanja ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy azo atao ampihimamba ho an'olombitsy ny harem-pirenena ary tokony malagasy no misitraka an'izany. Hisy ny fiorambe hamorina ireo mpitrandraka mpisera sy mpandraharaha izay hatao eny fotony amin'ny fiandohany taona ho avy izao ka anisan'izany i Betsiaka faritra Diana, Mananjary faritra Vatovavy ary Mevatanana faritra Betsiboka iny. Hajoro ny komite maharitra iraisan'ireo solotenan'ny ministera sy ireo teknisianina ary ireo mpisehatra anatin'ny harena ankibony tany anafoana ny kolikoly, anajanonana ireo trafika mbola mandeha, ametrahana ny lamina rehetra, ho fampidirana ny rehetra anatin'ny ara-dalàna ary hanomana ny tahirin-kevitra izay entina hodiniana amin'ny fiaonam-be-pirenena. Misy ny fepetra ihany koa ho raisina amerana ny ranovaky, ivoahany vatosoa sy ny volamena antsokosoko na eny amin'ny seran'ny fiaramanidina na eny amin'ny seran'antsambo na ireo toerana izay fiangana fiaramanidina sy ny angidimby tsy ara-dalàna na ireo sambo kely sy botry amoron-dranomasina eny. Mijaly ary tena mahantra ireo tena mpitrandraka midina 20 metatra ambanin'ny tany sy namohatra an'izany zara raha mahazo volamena toy ny ankotry izay desigram nefa dia ireo mpanagombokatra sy ireo vahiny mamatsy vola no tena mahazo tombony amin'izany rehetra izany. Misy fepetra aingana izay tsy maintsy hatao hijerena ireo tena miasa nefa zara raha misy vidiny ny andraisan'ny vokatra izay azon'izy ireo. Midika izany fa tena asimpanivana tanteraka ny eo amin'izay sehatry ny volamena sy ny fitrandrahana ny harena ankibony tany ho an'i Madagasikara izay. Aingane mba ho tena fiovana ho an'ny tombotsoan'ny daholobe tokoa ny zavatra izay hoisy manomboka amin'izao fotoana izao fa tsy sanatria akory ho fanovana ho an'ny tombotsoan'olombitsy. Mpiasan'ny Madarel sy Somatrafera Moramanga ny tokona ihany koa izy ireo anisan'ny nanatanteraka fitokonana ireo mpiasan'ny Madarel sy Somatrafera tao Moramanga. Grevy niraisin'ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny orinasa fitaterana Andalamby manerana ny nosy moa ity fitokonana izay nataon'izy ireo ity. Manao antsoavy amin'ny filohan'ny fanavoazana Kolonely Mikael Randrianirina izy ireo amin'izao fotoana izao izay nitokona teny Soarano moa izy ireo mba hijerena ny zava-misy eo anivon'ny orinasa fitaterana Andalamby ity. Maro ho izy ireo ny profo sy ny fitarainana izay efa nalefa eo anivon'ny ministera mpiahy azy ireo manoloana ny tsy fangaraharana, ny fanaroratan-pahefana, ny fanaovana ramatahora, ny fanaovana tantely efa-drakotra ny harem-pirenena izay niaraka amin'ireo mpitondra teo aloha. Angatahan'izy ireo ny fanesorana ireo mpitantana izay tsy mahomby sy ny forongony amin'izao fotoana izao fa mandany volam-bahoaka sy mamotika ny orinasa fotsiny. Takin'izy ireo ihany koa ny fanafanana ny fifanarahana niarahany Madarel tamin'ny Vecturis izay handoavan'izy ireo vola royal sy ray hetsy euro isan-taona miampy ray isan-jato amin'ny chiffre d'affaires na mihodina na tsy mihodina ny orinasa.
mitaky ny fampiakarana ny karama ihany koa izy ireo ao anatin'izao fitokonana izay nataon'izy ireo izao hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny kolonely Patrick Rakotomamonjy. Nidina ifotony nijery ireo olana izay mampitaraina ny mponina teny amin'ny komina Bongatsara, distriktin'ny Tsimondrando ny tale izay misahana ny fandraisana fitarainana eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy iza moa izay fa kolonely Patrick Rakotomamonjy tamin'ity herinandro ity hatrany. Olany fananantany no isany nampitaraina ireo mponina ireo izay tsapa fa misy kolikoly ao ambadika ireo olana ireo hoy ny nambarany hatrany. Madagasikara tsy maintsy miova no nambarany teny amin'ny 13 Mai ary vita hatreo ny tsy maty manota sy ny kolikoly hoy hatrany kolonely Patrick Rakotomamonjy. Maro ho ity farany ireo tanin'olona nalain'ny fanjakana teo aloha izay nampidirina tao anatin'ny faritry ny lapam-panjakana iavoloha ka tsy maintsy ho jerena manokana ny mikasika ireo fitarainana rehetra ireo. Midika izany fa tena tsy mijery fotsiny amin'izao ny marary ny vahoaka ity kolonely ity amin'izao fotoana izao fa miezaka manakaiky ny vahoaka ary mihaino izay fitarainana rehetra izay avy any amin'ny vahoaka izay moa izy ireo ao anatin'izay Madagasikara tsy maintsy miova izay. Araka izany dia miandrandra fiovanana lehibe ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao satria ao anatin'izay rafi-panovana tanteraka izay moa isika amin'izao ankehitriny izao ary izay rehetra izay no antony izay tena ny matematisany vahoaka malagasy marobe izay nidina andalambe niady tamin'ny tsirariny sy tsy nanaiky lembenana tamin'ireo tsindry izay nahazo ny vahoaka malagasy maro tao antaonany maro nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny ary vantany vao hitany ireo tafika moa fa tsy nanaiky an'izany hatramin'ny farany ny vahoaka malagasy dia indroara fa nandrainy andraiky ny tafika izay nandray antanana avy hatrany izao fitondrana amin'izao ankehitriny izao ary isan'ny malagasy izay lohandohany niady mafy sy lohandohany nanao ankamoaka ihany koa moa raha i kolonely Patrick araky ny reny horonan-tsary izay hitantsika niparitaka era-tambazotra-tserasera Facebook tamin'ny reny fotoanandro ireny na dia mbola tsy nanomboka aza ny tolona izay nataony Gen Z dia efa nanomboka ny tolona izay nataony kolonely Patrick tamin'ny reny fotoana ireny satria ny tenany dia tsy nihambahamba ary tsy nisalasala nilaza ny zavatra tena misy marina nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny ary voatontonona matetika tao anatin'izany moa i Andriamatoa Mamarabatomanga izay tsy afa miala tao anatin'ireny fitondrana teo aloha ireny satria nolazainy mazava tsara tamin'izany fa misy dia antanany Andriamatoa Mamarabatomanga avokoa ny zavatra rehetra izay antony ray lehibe mahatonga ny fahoriany vahoaka malagasy amin'izao ankehitriny izao hoy izy tamin'izany fotoana izany. Ka ny episopisony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.